Miarabantsika rehetra ny tokantranoany amin'izao aliny lakamisy izao tonga soa ihany koa eto amin'ny fandarana atrika matetika moa dia ny tontolo politika no resantsika amin'ity fandarana iray izay arahanao eto amin'ny RTN izay araka izany moa dia manambahiny isika androany eo amin'ny sehatry ny politika ny sekretera nasional ny antoko PSD izay fantatry ny maro Eliana Bezaza izay efa fantatsika ihany koa eo amin'izay tontolo ny politika izay miarabanao tonga soa ihany koa eto amin'ny plateau ny fandarana atrika. Miarabanao namana Willy Ranomenjanahary ary faly ihany koa miarahaba ny mpijery rehetra ny radio télévision télévision maromarona kokoa RTN eto Mahajanga sy amin'izay rehetra toerana rehetra mahazo an'ity télévision ity. Ya mazava ho azy rehefa tonga eto anao dia efa resaka politika avy hatrany no mitsainy ny mpijery sy ny mpiainoantsika amin'izao fotoana izao iresantsika ary ny resaka politika na ny actualité politique amin'izao fotoana izao fa milohan'izay ianao no sekretera nasional ny antoko PSD inona ny azonao ambara mikasika nyity antoko iray ity? Raha ny antoko PSD no resana eto dia alina ny andro satria hatramin'ny taona 1950 no niorenany izay nanorina azy dia ny ray aman-dreny be Philibert Tsiranana sy ny ekipany teto Mahajanga indrindra no nanorenana ny antoko PSD Parti Social Démocrate zany hoe miompana amin'ny idéologia social démocrate izay miompana ihany koa amin'ny social-mbahoaka ny fijerevana ny hain'ny olombelona tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina ny fomba fiainany tokony ho ara-dalàna zay mihitsy zany le fiompanan'le hoe social-mbahoaka anatin'le social-démocrate le démocrate moa dia ao anatin'ny tontolony demokrasia sy fahafahana. Ya rehefa miresaka ny antoko politika eto Madagasikara dia efa tonga anatin'ny sain'olona hoe resaka fifidianana zay ahoana indray ary mikasika ny fifidianana filoham-pirenena izay anisan'ny mbola miteraka resabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho an'ny antoko PSD manokana ekenareo ve ny mandrotsona ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara sa lavonareo ny fisin'izay? Eny tompoko tsara fipetraka le fanontaniana satria ny valiny tsy dia mora fa azavaiko. Ny tenanay dia efa natolotro ny antoko ho candidat ho filoham-pirenena tamin'ny 20 ny volana marsa 2024. Dikan'izany dia tokony mizotra makany amin'ny fanaovana ny fifidianana zany no lojika ny antoko PSD. Tao aorian'izay dia betsaka ny zavantranga tamin'izay mbola tsy dia nisy krizy fa tao anatin'ny famolavolanana ny lalam-pifidianana dia mbola nisy fanantenana ihany na dia efa ny ohatran'ny maizina raha ny andro tamin'izany satria lalam-pifidianana efa nivolavolaina hatramin'ny 17 efa 2 taona lasa 17 aza dia tena nandray anjara tamin'izany ny antoko betsaka miaraka tamin'ny CENI teo ambany fiahin'ny CENI ary ao anatin'izany ny PSD. 2 taona teoriana tena sarom-piterana le izy ary rehefa teraka desambona zay zany no olana nipetraka ka io na tonga n'io krizy tamin'ny voalohany moa izy io resaka lalam-pifidianana le fidinan'ireo député tany amin'ny kianjan'ny 13 meta ao Antananarivo resaka lalam-pifidianana ranoray nilaza fa nanao tatitra zareo tamin'izay fotoana izay nefa dia lasa fiantsoana grève générale lasa ohatrany hanomboka ka ministera ny paka hatramin'ny fanonganam-panjakana. Anareo zany midika hoe manohatra tanteraka ny hetsika nataon'ny solombavam-bahoaka ny fiovana izay milaza hoe 17 izy ireo anisany makasitraka ve anareo sa mitsipaka tanteraka ny hetsika izay nataon'izy ireo? Ny zava-misy manko tsy voatery hoe fotsy be foana dia mainty be foana tsy voatery hoe eny na tsy fa zahay aoka zava zay tsy tao anatin'io hetsika io satria solombavam-bahoaka ka ary tsy nankasitraka aza zahay tamin'ny voalohany zao manko ny zava-misy ao anatin'io lalam-pifidianana io misy zavatra anankiroa samihafa nampiady
ny an'ny tia mamapara dia ny olony ny lehibeny tsy ho tafiditra ho hilatsaka ho fidiana zay ny nampalahelo azy zany hoe resaka éligibilité ny anay kosa ilay andin-dalàna zay mety tsy ampamarina an'ilay fifidianana zay ny mampalahelo anay ka tsy mitovy ny anay zany tianay hoe le bulletin alatsaky ny mpifidy dia zay no izy tsy azo ahodikodina iny zany amin'ny lalam-pifidianana iny ny endry zareo tsy mikasika an'izany fa hoe sao dia tsy ho tafiditra ingara valomanana ingara joel zay ny antony nidinany tary ka zay ny mahatonga hoe tsy dia mitovy zany le zavatra nitakina aminay anatina antoko ray zany rehefa manahirana ny olona anankiray dia soloina olona hafa satria tsy hoe tsy manan'olona akory ny antoko fa manan-karena olomanga Madagasikara ka raha ohatra ka tsy ao anatin'ny éligibilité ilay olona satria no ny antony maro samihafa dia zay ny lojika anay ka nahatonga anay hoe tsy dia nanaraka an'izy io fa zay kosa dia misy zavatra be da be mampalahelo anay tao anatin'io lalam-pifidianana io ka zay zany ka tsy hoe akory tsy mankasitraka dia misy koa zavatra ray mila tenenina ny zavatra ankasitrahanay amin'ny zavatra nataon'ny député dia zao efa nampoizina ihany ny HVM mangala-bato tsisy tsy nalalan'izany ka noho ny fionganany gouvernemanta io gouvernemanta io mihitsy nefa niomana angala-bato dia falifaly izahay fa tsy ho tanteraka zany efa nananareo proof ve hoe efa tsy maintsy hoisy ny ala-bato amin'ny tsy resaka proof fa hitanay ilay fanodikodinana zay ane tsy dia hoe olona sanatrika hoe tsy mandinika na vendrana na zavatra ohatran'izany fa efa hitanay maso ny fanodikodinana anay rehetra mpanao politika mikasika an'izany fa zao kosa raha ohatra ka niala tamin'iny zay kosa tsy manaiko hoe ry zareo mapara indray no hiditra amin'izay satria ohatra nizotra amin'izay lalan'izay indray le zavatra hoe rehefa ny HVM zany karazany ataoko hoe karazany fa tsy dia tena hoe maîtriser satria mbola HVM foana no maro anisa ao anatin'io gouvernement io nefa kosa misy antoko hafa dia ny atahoranay ny azakazandry zareo ao anatin'ny antoko hafa indrindra moa zany fa ny mapara dia nohony zareo natahotra hoe ny HVM ny angala-bato tsy le ala-bato ny atahorandry zareo fa ny zareo tsy hanao azy zay zany ny atahoranay ka ny ahia tsy havanana aoka tenenina ny marina ya zay mikasika an'iny fa ao resantsika indray ny faneho-kevitra politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ianao moa efa nilaza teo fa anisan'ny candidat ilatsaka filoham-pirenena zao tanterahany eto Madagasikara dia andrasany maro ihany koa nivalin'ny fanapahan-kevitra raisy ny gouvernemanta sy ny CENI amin'ny famahana ny valim-pifidianana ahoana indray ary no fahitanao ny faneho-kevitra politika amin'izao fotoana izao efa misy ny antoko politika maro samihafa zay efa mitety faritra ahoana ny fahitanao ireny fitetezam-paritra ataon'ny mpanao politika sasany ireny eto indrindra atsika zao vonandalo tsy ela tamin'ny sabotsy lasa teo teto Mahajanga ny filoha Andry Rajoelina ny zavatra hita dia tena efa miditra anatin'ny propagandy zay zany le izy famorina olona izay mody atao hoe spontané nefa tsy possible au spontané raha ohatra ka ny olona rehetra menao t-shirt efa azo atao ve manome t-shirt amin'izao fotoana pré-campagne izao fanontaniana mipetraka ny tsy mazava aminay satria le pré-campagne lazaina foana hoe tsisy lalàna ka efa hita maso fa miazakazaka hiditra anaty gouvernement le langage entina dia hoe mila atao aingana ny fifidianana ary alohan'ny fotoana mihitsy aza dia avy eo miazakazaka mitety faritra tanàna mampiasa vola be raha ny vola araky ny vinavinan'ny olona satria ny olona ne mandinike mijery ary mahafantatra ny vidin-javatra raha araky ny vinavinan'ny olona rehefa nijery ny fampiasana roplanina ny fampiasana kara isan-karazany mitatitra olona ny fanomezana an'le vola 50 000 25 000 75 000 ny fitaterana avy any ambany vohitra
betsaka ny olona avy any ambanivohitra mangatsa tany tonga teo hitako taterigny regny fa tsy hoe mandeha ampitiavana andeha tongotra amonjy aty ny réservation ny hôtely lehibe rehetra fermé complet marina fa tsara amin'ny hôtely fa mieritreritra ihany zahay hoe raha io tribaobab io ne réservenao manontolo zany mandeha any amin'ny 37 000 $ ny vidiny io ohatran'izay koa ny hôtel Caron feno ny hôtel rehetrarehetra ka rehefa mandinika ahoana ny éthique amin'ny fampiasana vola be ohatran'io zay indray ny éthique azo atao ve fa avy hatrany koa dia ny fanontaniana faharoa mipetraka avy aiza moa io vola be io tompoko satria tsy mahajanga rery fa miala teto mahajanga tetiny faritra Sofia dia mitovy daholo ny zavatra hita resantsika kely resaka vola ho an'ny candidat ilatsaka filoam-pirenena zay anisany nampimenomenina ny ireo ilatsaka hofidiana ny fanaraha-maso ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana mety misy fifandraisany amin'izay ve ny fitokonana nataon'ireo toko mapara mikasika io vola be le resana tena misy mihitsy satria nisy andininy tao anatin'io lalam-pifidianana io mamehy ny vola avy any velany dia io koa zany tsy hitatsony ao anatin'ilay lalam-pifidianana satria rehefa hoe misy zavatra hoe ny extirpé zay manko nataony HCC na nasorona fotsiny dia rehefa nasorona dia tsy voasolo dia tsy mazava io zany aminay lalàna tsisy fahazavana dia dikan'izany ve ny antony anaovandry zareo grève amin'izay afaka mampiasa le vola amin'izay itiavany azy fa zahay tompoko tarika antoko manana adidy zahay amin'ity Madagasikara ty satria zay mahita fa nisy fotoana ry zareo nahazo ny volan'io soalala io i mapara sa tamin'ny fitondrana ny tetezamita dia tsy fantatra lazaina fa nanaovana io hôpital manara-penitra 100 millions de dollars misy ny feo mandeha fa double an'izay le izy fa io zany no déclaré nefa rehefa diniana ny tena marina asoro daholo ny vidin'ireo manara-penitra sy coliseum sy maki fa mbola vola be ny aiza io vola io zay dia mila mitaky fahamarinana fa so de vola atsika eto ihany tena mitaky ary miantso atsika jiaby eto mahajanga ary indrindra atsika ny soalala mbo angalaony raha satria tamintsika teto nanaovana titre nangalana vola misy lalana vita avy any soalala misy vovo vita avy any soalala mbola mijaly rano ny olona any tsisy raha tsy jaliana agny soalala ka so dia mba fangalarana bevava sy famitaam-bahoaka ka lasa am'le hira hoe volako avao na mamonao le roa tsy misy antony ka mba mandiniha atsika vahoaka fa atsika ty voafitaka atsika ty voafitaka bevava vola igny nalaigny nalefa tagny amin'ny ino izy ty paradis fiscal dikan'izay kany agny ivelany agny misy banky tsy mandoa hetra dia sady tsy atao agny koa ny agnarana safe banky io zegny tsy malala ny tompon'le vola karazana famotsim-bola zany ka zahay tena mananahy ary mangataka ny Andriamatoandry Rajoelina mba hanazava mazava hoe avy aiza io vola ampiasain'io fa raha zay tsy mazava tompoko manahirana mihitsy ny hiditra fifidianana zay zao nenay mazava zay tsy manana vola be manana antonasa misy vola miditra voalo caution satria hivarotra tany zay ny antony idiranay anao fifidianana ka raha masay izy ndao anao dondresaka dia samy mitondra ny comptiny avoainy anareo avokanay nenay fa nenay tompoko mazava avoainy anareo mazava fa so dia zay vahoaka malagasy no andeha ampandihizinareo eto amin'ny vola nangalarina aminay izay tokony nanatsarana ny lalana tany Soalala nanatsarana ny sosialin'ny olona nanomezana bourse ny zanaka Soalala mba tsy handoa écolage na namboarana orinasa mba tsy hisy chômage ny olona ny Soalala
ary mipaka jusqu'à ty amin'ny faritra boeny ny tombotsoan'izany mba nanaovana zavatra tsara nanaovana angovo énergie zany daholo ane satria avy amin'ny faritra iny nangalanao an'le vola toko mba misy tamberim-bidy manatsara ny fiainany vahoaka ao anatin'io faritra io tsy zany nefa le izy fa nitehirizina kely de aveo atsipitsipy aminay anaovana propagande aminay rehefa tonga satria miazakazaka andeha hanao fifidianana de lazaina koa fa zahay matahotra fifidianana izay mihitsy ny voalaza amin'izao fotoana zao fa nareo candidat izay efa nanambara ile efa anisany lasaka matahotra ny rison'ny fifidianana noho nareo tsy matoky teny izay moa ny fomba fiteny tena mahalaza azy ahoana mikasika an'izay ka zany efa niteny teo hoe za hoa manao défi avy aloha samy amoaka ny compte ny araza mandainga aza mandainga fa zay tsy sanagna mahay mi-compte zahay hainay ohatriny vidiny hélicoptère zegny mandeha lera hitanay reo mandeha hélicoptère agny amin'ny région Sophie agny voteo na hitanay zegny ke hainay vidiny raha jiaby hainay vidiny zegny sprinter W vaovao zegny tsy zahay mialogno fa izy koa volany dadilanareo madidionina nanaovanareo azy tsisy problème na volany orinasanareo fa mba azavao azafady fa zay aloha tegna tsy agnaiky fa anareo koa tsy magnano zegny mpangalatra de magnano zahay hoe matatro fifidianana satria te hiazakazaka hagnano fifidianana malakilaky izany matatro fifidianana hagnano fifidianana malakilaky io moa haninao ino raha mameky karaha olo mbola tsy ary nahazo vaiavy ke handeha hilomay non tsy mety zegny anao koa lehilahy atao varadalagna vaiavy andeha lenao iboaha amin'ny ray aman-dreniny misy ny fomba aboaha ray aman-dreniny vaiavy io antonasanao andeha milomanao zanak'olo mazava sa tsy mazava izy koa mazava ny ray aman-dreniny mihitsy no agnatitry ny zanany miaraka mihosiky andeha aminao zegny ny fomba fa azavao ny raha tianao atao tianao entigny l'église moa izy io sa tianao entigny la mairie sa tianao indesigny maskriny sa agny ampisoronagna mila mazava aminay ino marigny zegny le tegna projetnao fa asa sagnatria kabary andeha holagnanao zanak'olo aveo vita ny raha nilainao andeha atsipinao ary atsika tsy d'accord ary zegny mihitsy natao ranay tsao andeha holagnana koa tsika malagasy ty de hitany na izy teo ny nagnanognano azafady mifogno nisy resaka karaha zegny teo anao mifogno misy raha zegny hainao fa misy raha diso nataonao satria tamin'ny teteza mita tary mbola tsy azonay honogno zalahy le raha hoe fahombiazagna be hita ankoatrany hoe nagnano colliseum ndraiky hôpital magnara-penitra zegny ny raha hitanay teteza mihitatra izy anareo mihitsy magnaratsy azy zao hoe tandremo so de agnano teteza mihitatra satria zahay ty agnano an'le fanorenana ifotony noho ny zavatra rehetra nyteneniko teo hoe tsy mazava ny règle du jeu misy raha tokony alamigny tsy ekeny saigny raha mikorontagna de aleo magnano fanorenana ifotony de io zareo so de agnano teteza mihitatra indray anareo neny nagnano zegny namparatsy endriky ny teteza mita teto noho ny gaboraraka nataonareo noho ny fangalaran-tsezy tsisy olo tsy nahazo sezy teto nazovy zay nahazo sezy nagnararotra ary tsisy famaranagna zegny le teteza mita fa nandeha efa forcé zay vao vita ny raha hita tam'zegny déscolarisation ny catastrophe environnementale satria ino tsy nahazo vola vivelany de igny ny poregny tsy nahazo vola vivelany nefa ino tantsaha jiaby igny mba hamilomantegna niditra amin'ny charbon satria charbon zegny ny raha mba hitan'olo jiaby erany Madagasikara hoe azahoagna vola satria ny olo tsy maintsy mihinagna tsy maintsy mahandro vokatra zay ino ripoka ny atiala kofa ripoka ny atiala ino ensableny tany mbary ary atsika koa mahita zegny tafara taty
ny ankamaroany Ambatondrazaka ensablé ny ankamaroany Marovoay ensablé vokatra ny teteza mihitatra ela be izy regny io zegny tsara zavaigny ny raha nisy tamin'izegny délestage mahery vaika zay mbola misy hatram'izao fa bon ke zao koa ny zava-misy tamin'le teteza mita nagnano ity fanorenana ifotony ity ny tokony raha efa vita izy ity nagnano an'le hoe dinika santatra tsy haika hagnano constitution ary efa nagnano maro ny olony tety Madagasikara nandeha nagnotany ifotony hoe ino ny tianareo ry vahoaka ny raha niboaka tao de hoe mila constitution fédérale ny vahoaka malagasy zegny raha niboaka tao tsy zegny raha naboaka fa raha hafa io constitution sadasada namboarindreo tamin'ny 2010 io zay tsisy olo nagneky hatramin'ny communauté internationale de anareo zany zao mahita fa tokony ovana ve ny constitution sa avela nanomboka tamin'ny taona 14 tokony ovana ny constitution satria io constitution io indrindra rangoro fototry ny afo eto io constitution io de manome vahana ny olona anankiray na de lazaina aza fa semi parlementaire zany hoe tsy ny président de république akory no manandanja fa ny député satria zareo no manolotra ny premier ministre dia tsisy arofanina mihitsy mikasika an'izany profon'izany rehefa tsisy mandeha nitsakitsahana foana le constitution dia hatramin'ny HCC aza tsy mahita hoe ahoana no ampiarina an'le izy fa voatery nanao didy manokana nivoaka extra constitutionnel mba hamalina an'le 10 malheureusement hatramin'ny didiny HCC koa mbola sadasada koa satria nasain'ny HCC zany le olona mpanao politika eto Madagasikara mitady ondry manga manana tongotra 10 mazava ho azy fa tsisy nahita le izy ary tsy miteny fa zay olona mahay manao interprétation satria mafy matsapa tena fa izy no mafy eto amin'ny firenena de izy no manao zay tiany de ny HCC ary mangina na de hita zao aza fa tsy mifanaraka amin'le zavatra nosoratana ao anatin'izany hoe misy article 1 jusqu'à 13 ao anatin'le didiny HCC manamboatra miverina amin'le article 54 zany hoe zay maro anisa mivoaka tamin'ny fifidianana sy olombavambahoaka tamin'ny 4 no manendry premier ministre ary arakarak'izay ihany koa no anendrena ny ministre fa alohan'izay ozy izy misy article ray 14 raha ohatra ka misy ny accord politique mivoaka de foana daholo io article 1 jusqu'à 13 io ny zava-misy anefa sadasada tsy fantatra na accord politique mazava aloha fa misy ny accord politique na dia tsy lazaindry zareo fa ny antony ilazanay an'izany de zao fiheveranay an'le accord politique zany no azavaiko zareo telo tonta io zany raha valomanana rajonar mampianina rajoel zay atao hoe les 3 R zareo telo tonta io zany manao accord politique ny antony nahitana an'izany de zao tampotampoka io mahazo amin'ny fitsarana ingara valomanana hoe mivony amin'ny BS zay efa 10 taona tsy mivo inona nisy fanay masina tampotampoka nivoaka teo ny sokatra ny AAA zay hatramin'ny omby aza ny gejaina ho faty le omby be ronono satria no tsy misy fandeferana de zao nisy fanay masina ihany koa de lasa nisy fandeferana tampoka hitatsika tsara ingara Joel tsy navela hiditra Majanga mbola voaray volana zay ary tena tsisy hevitra nandeha inona tsy navela tampotampoka eo miditra tsisy problème tsy vitany miditra manao propagande be alohan'ny fotoana tsisy bedy ka zany ve tsisy accord politique ary aveo koa zao le resaka article 1 jusqu'à 13 moa tsy narahany iny dikan'izany ane accord politique ny narahany fa zany accord politique zany raha ny tena marina de zao
misy olona mifanolana dia atao amin'ny latabatra boribory zany le olona mifanolana satria ampiavanana amin'io accord io dia samy manao soni ampahbe maso ary manao soni zavatra hitany vahoaka malagasy maso mandidy zay ny accord politique fa ny accord ndry zareo tsy voasoni fa fifanarahana ambava ary ao anatin'ny fifanarahana ambava io ihany koa dia misy an'izao tsika ry zalahy aza misy miteniteny fa nanao accord fa ny zavatra tenenany dia tsy nanao avy aloha hofanina ny vahoaka malagasy fa zay manontany dia mitenena daholo tsisy nanao an'izany dia manao anaisagnana tena zay maninona tsy atao transparence tenena ny vahoaka ny tena marina fa ny tena marina dia zao isika telolahy io samy nangalatra ka aoka sika ifampiaro amin'izay halatra nataontsika zay nanaovantsika accord tsisy bedy fa samy manao zay tiany fa dia samy tsisy miteny zay zany ka raha ohatra nareo ka tsy manazavanyio dia zay ny fantatray hoe fangalaranareo zany zay zany no anadalanareo anay eto ka azafady tompoko republika ty Madagasikara ty fa tsy an'olona telo so dia anao hoe anareo telo izy ty azafady miala fondro miala tsiny miala saloy fito ozy le ray aman-dreny be anankiray zay ka zay zany mba tianay ambara misy olona anankitelo eto tena mihevitra azy ho tompony Madagasikara ary manao zay tiany atao tsisy lalàna afaka manakanazy ka zay tompoko na ho tapahandoha reny mpianakaviana zay tsy manaiky ny avonirany zanakay ho lalaovina ohatran'izao ary zay tsy maintsy miteny na iza ho faly na iza tsy ho faly fa zahay manana vahoaka malagasy arovana ka tena mangataka aminareo aza mody fanina aza mody marenina aza mody jamba aza vao ny zavatra rehetra fa zay tsy manaiky zay zany ny tena tianay apetraka efa lasalasa ihany ny fotoana ny azo anao amihezana ny zavatra miresantsika teto sy teninao farany eto amin'ny ty fandarana atrika ty ny zavatra tianay tenenina dia zao tsika eto tsy olona andeha hiady fa mitaky ny marina ka na iza mafy marina tsy maintsy takiana satria efa ela loatra ny jalian'ity vahoaka malagasy ty ka tsy tokony ararotina keky ny fanararotina le vahoaka malagasy fa efa tsy possible ho ambanimbanin'izao eky ny fiaretana ny fahantragna ny tsy fandre-pahalemagna ny fahabadoana efa tsy possible ka ianareo aza misaoma olo azafady fa ny solution hitanay dia andao atsika jiaby hiaraka hagnano fanorenana ifotony an'ity Madagasikara ty zay zany solution hitanay ary anareo na mapara na HVM na TIM tsy tokony ho ivelany zegny fa tokony agnatiny ny antsika jiaby ty Madagasikara ty dikan'le fanorenana ifotony dia mba hisiny lalàgna mifehy atsika jiaby amin'ny fomba mitovy voalohany aloha ataotsika agny amin'ny constitution mba tsy agnomiavahagna loatra le olo araiky zay président de république mivangongo aminazy ny fahefagna jiaby ary tsy agnomiavahagna loatra tany araiky hoe agny amin'ny foibe ny fitondram-panjakagna ny décision jiaby tsy rariny zany mba tokony zaraigny amin'ny vondrom-bahoaka tsy njaram-pahefagna ny fahefagna mba tokony mangala ny andraikitry ny vahoaka amin'ny faritry managna ny décision ninazy fa tsy normaly trondrotsika eto mahajanga agny ananisana agny magnano signature licence de pêche roapolo mandeha amina sinoa mandeha amin'olo tsy haintsika ny raha tokony hamelogna atsika eto tsisy raha haintsika ny vola mikasika zegny magnefa agny des millions et des milliards olo aby io dia ino résultat pêcheur atsika hely aty zegny tsy mahazo trondro koa satria lasan'le bateau maventy raha jiaby mandeha pêcheur antsika rehetra 4 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir mipody ino trondro vitsy zegny raha misy efa tsy hinagna trondro koa atsika ty mbola vo trondro raha volaniko zegny ary tsy mahajangareriky fa karaha zegny agny amin'inona maro voany le malagasy voa tena voa satria
ny vahiny ndraiky no atao priorité amin'ny fananana zay tokony hiadanany malagasy ary zegny politique ny olo aby reto ke zahay tsy magneky zegny zahay miaro le malagasy karaha zahay fa tsy andeha miagna vazaha Madagasikara ty ke zegny fanorenana ifotony discussion entre malgache jiaby zay ny fanafodiny. Ya esoratsika ny vahintsika androany Eliana Bezaza zay secrétaire national ny antoko PSD izay anisany ihany koa raha nivolazany teo ho ilasaka hovidina filoam-pirenena eto Madagasikara. Mankasitraka anao zay eto amin'ny RTN nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana ity. Sotra ny Willy Ranomenjanahary ary manao veloma vetivety ihany koa ho an'ny vahoaka ny Mahajanga sy ny manodidina zay mahita nyity televizion na RTN ity. Ya zay ihany koa no hoentsika mamarana ny fandaharana atrika amin'ity andro ny lakamisy ity ankasitrahana antsika rehetra tany tokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity ary manome fotoana ihany koa izahay amin'ny manaraka no mbola iresaka misimisy kokoa ny tontolo politika sy ny ako ny fifidianana zay everina ho tanterahana eto Madagasikara fa indrindra ny fidianana filoam-pirenena. Mametraka ny veloma ary mandrapitafa ho antsika rehetra ny tokantrano any. Veloma tompoko.